androany a dia fanohizana ny programa an'asa mba hahafahana mandray an-tanana an'ireo autiste any Fianarantsoa satria tsapa fa misy fanelikilian'ny fiarahamonina izy ireo ka misy fanatonana amin'ny association de autiste Fianarantsoa sy ny ONG izay avy any ivelany eto amin'izao fotoana izao ahafahana manomana ny fiaraha-miasa sy ny fametrahana an'io centre fandraisana-tanana an'ireo autiste ireo. Ny fanomboana zany zao zay isaoranay any zareo avy any amin'ny association avy any Frantsa ny tsimina sy nijery akaiky ny zavatra zay manjony malagasy satria zareo manana fahaizana manokana momba an'ilay autisme dia anisan'ny zava-dehibe zay ho an'ny districtn'ny Fianarantsoa voalohany satria efa misy fikambanana koa ao zay anisan'ny mitaraina satria miady rery amin'ny fitaizanan'ireo zaza ireo zay somary ahilikiliky ny fiarahamonina zay indray noho izay tsy fahasalamana mahazo azy zay na izay toetra mahazo azy zay ngamba tena azo ilazana azy. Dia izay ny antony izao fivoriana izao anohizana an'ilay dinika zay efa natao tany amin'ny Fianarantsoa mba hahafahana tonga amin'ny tena hoe fifandraisana tanteraka amin'ireo fikambanana anankiroa ireo.